Salama daholo e. Somary tapiko ty vidéo ty satria misy hafatra urgent na message urgent tiako ampitaina. Tsy resaka action na resaka révolution fa resaka fahasalamana no resahako eto ho an'ny rehetrarehetra. Tsika zany zao mbola eo amin'le resaka fanapozinana resahako kely fotsiny satria maro eo daholo ny rehetrarehetra. Tsy tena hita mihitsy hoe inona ny marina. Ny marina aloha ny marina misy aloha dia nisy ny maty izay aloha zao ny hita mazava be. Ninona nefa zavatra atao inona zavatra mankery resaka mandeha dia tsy maintsy eo foana ilay orin'ilay fanjakana, tsy maintsy eo foana ilay diatan'ilay fitondram-panjakana. Izay tsy samy manao fanadihadiana lalina mihitsy na manafina zavatra hafa tsy mazava. Nisy tsy fahasalamana zany dia eo tsy fantatra hoe inona ny tio tenenina. Betsaka ny azo lazaina fa za tsy handeha hamelabelatra an'izany eo fa hitantsika ny fandeha fa ny tena fantatra aloha ny zavatra misy mizavatra ohatran'ireny ary mazava be dia sorona daholo ny olona maty ireny, ireny ankizy maty ireny. Aviako zay miondrika eo anatrehandreo donam-pahoriana ny tenako miondrika eo ndraiky tsika rehetra. Mahafantatra tsara raha Joel ary fantany izany sy ireo manodidina azy ireo fanaonao sorona ry zareo. Mila sorona ny devoly. Ary io misy isa enjehany io, misy sifra enjehany io. Hoe zao ny mila namaty, zao ny isan'ny olona iray namaty. Efa noteneniko taminareo tao fa ireo raha vao mihetsika ireo dia arak'isika. Eo ambany masitsika ireo amin'izao fotoana izao. Aza adiny fa raha rehefa misy ny sorona dia misy zavatra isaoranao na misy zavatra hankatahanao amin'ny zavatra ratsy. Zay. Misy raha tadiavinao zay. Misy fankatahanao zay. Bon hitantsika fa inona indray moa zany miketrika ao atondra-lahy ireo fa io tsy maintsy ho arakitsika foana ny hafarany. Satria ny zany efa vita ny vonin'olona ohatran'ireny dia tsy maintsy misy ny afo indray avy eo na vice versa. Fa bon ilay manafina moa zany ny tena talentan-jareo izay ny spécialité an-jareo dia manafina ny zavatra ataony. Ny mampalahelo fotsiny dia zao ilay vahoaka tsy manatsiny foana, ilay vahoaka madinika tsy manatsiny foana ny victime zay. Fa bon ajanika ao iny resaka iny fa ny zavatra miseho ny zavatra misy. Mijanona amin'ny fahasalamana ihany tsika, mijanona amin'ny hôpitaly ihany tsika. Izay moa ny tena antony anaovako an'ity vidéo ty miresaka ny an'ity zavatra ty. Fa mbola ao ihany ny diatan'ilay mpitondra fanjakana amin'ny zavatra resahako izao. Dia ny amin'ilay fanafenana sy ilay fanampenam-bava ataon-jareo amin'izao fotoana izao amin'ny mpitsabo sy amin'ny mpanao gazety. Dia inona moa zareo fa inona moa zany fa tsy dia ilay fianaky ny sida ao Madagasikara. Azoko tenenina hoe Madagasikara satria tamin'ny voalohany isika ho ataoko hoe Antananarivo efa mianaka tanteraka izy izao izay mahatokana teny hoe Madagasikara. Efa misy eo aretina io eran'izao tontolo izao efa misy io. Fa zao tsika miteny zao za miteny zao ary efa herinandro maromaro mitosaka ohatran'ny tsunami mihitsy io sida io ao amintsika fa dia afenina. Zay ny mila fantatrareo. Zay ny antony ity vidéo ty. Lazaiko anao ny antony. Mitrango io fianaky ny sida io fotoana fohy taoriana fiheveranan'ireo le délégation mpanjakana nentin'ny Rajoelina tany Rome tany Italie nandehandevina amin'ny papa. Ataoko parenthèse ny symptôme ny sida dia miseho anatin'ny 20 jours après un rapport. Entre parenthèse zay nisy ny délégation nentin'ny Rajoelina tany 130 miparitaka be amin'izao fotoana izao le sida ary tapenam-bava daholo ny mpitsabo tapenam-bava daholo ny presy ohatran'ny mahazatra. Zavatra roa zany no tena tiako tenenana, tiako ampitaina amin'ity vidéo ty ho an'izay zavatra mitaingina aloha izay ataoko
hitako mazava tsara ny tena ho an'ireo mangididy miarova tena. Faharoa ny festivaly any Nosy Be Isomaroa io tandremo tsy le fety ny ratsy akory fa ao ny ratsy. Averiko farany ireo délégation nentin Rajoelina tany Italie ireo tany Roma ireo tamin'ny nandevina papa nitondra sidary zareo ireo 80%. Farany ho an'izay mitady pirofo zay foana mantsika malagasy aiza ny pirofo aizany zay mitady pirofo dia manatona dokotera zay fantatrareo fa fatan'izany fa tsy mahazo miteny. Anatona mpanao gazety dia fantatrareo fantatry ny mpanao gazety zany. Manatona ministra zaka aminareo fa fatan'izany mety ao anatiny ary izy. Manontany pretra zay fantatrareo amin'ny katolika na Antony Pedro fatan'izany. Zay ny tiako kapitany androany amin'ny manaraka tsika miresaka ny raharaham-pirenena miandry ny réaction-ny solombavambahoaka na miandry ny réaction-n'le mpanohitra firesakina rehefa tsy anao tompona andraikitra daholo tsika aloha tompona andraikitra daholo tsika fa rehefa tsy anao reo dia raisitsika ny andraikitra zay le izy. Aza manaky manaovana fandemetsana hoe démonstration hoe garde de corps ny zao tsika tsy débutant raha tsika rombo zany. Garde de corps zany tsisy dikany zany ny zavatra tena tsy saitra ny garde de corps dia ny embuscade sy ny fandrika io mbola tsy hitandareo solution. Tsika tsy membotra zany nanana folo taona tsika ny manana an'io hiatrika ny teaty ity mba manaraka tsika miresaka an'izay. Zay ho salut daholo.